tomponyizao rehetr'izao tsisy zava-mahagaga say tsy azonao atao tena masianao tompo mpamonjy ny fiainana Trany falainao mandra-piavinao ndray hitondranay any amin'ny paradisa vaovao manaky anao Aleluia, tsara ny Andriamantsika, tena mendrika ny dera ny Andriamantsika, mendrika ny haja izy mendrika ny voninahitra mandrakizay miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary raha mbola mijoro tahaka izao dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra tena isorana lehibe izy amin'ny tombontsoa mbola safidianany asy anao eto androany ary isorana hatrany ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay manome sehatra tompoko makasitraka indrindra tsy adinontsika rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao makasitraka tena makasitraka indrindra tena misaotra indrindra satria mety efa reraka avy miasa ianao mety reraka ny asa mandraraha ihany koa ianao nefa mbola manaraka an'izao fotoam-bavaka izao dia ho tahinsika sy ianao anatin'izao fotoam-bavaka izao ary andeontsika sy ianao anaparitaka an'izao filazantsara izao mba ho voninahitra Andriamanitra rery amin'ny alalan'ny partazy ataontsika sy ianao dia anisa mitory filazantsara antsika sy ianao. Amen. Raha misy ny fifaliam-potsika araka ny tenin'Andriamanitra na izay tianao avy any anaty fonao dia manorata eo amin'ny commentaire eo amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, manaova réaction ihany koa ho voninahitra Andriamanitra rery ihany dia
andeoantsika tena hovonina amin'izao fotoana izao fa eto ny andriamanitsika andriamanitra lehibe izy, tsy olombelona izy fa andriamanitra mahagaga izy, andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy. Eto izy amin'izao fotoana izao. Tsika eto efa nideran'andriamanitra dia andeoantsika mbola hidera azy amin'ny alalan'ny fisaorana, amin'ny alalan'ny fangatantsika ihany koa fanatrihan'ny fanahy masina, satria tsy mahefa ninino tsika tena hoe alaitsika izy ho namantsika akasehatra hitarika antsika ny ao anatin'izao fotoana izao ary ihany koa hifontsika satria tsy tanterakitsika, tsy mendrikitsika dia hifontsika ary ihany koa anapaka mety endrika blokazy eto tsika izay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra dia tapahintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa alohan'izany dia andeoantsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Salamo 5:1 andiny voalokatra amin'ny 15 vakitsika amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Miderahan Jehovah miantso ny anarany, atao fantatra amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsaino ny fahagagana rehetra ataony, ataovy reharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah, mitadiava an'i Jehovah sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Amen. Izany ten'Andriamanitra hoe miderahan Jehovah miantso ny anarany dia mino afa tsika sy ianao natsoan'Andriamanitra afaka mbola miantso ny anarany eto androany. Tombontsoa lehibe izany ka asandrato ary ny feontsika tompoko. Da tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ten'Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Misaotra anao ny fanahiko ary izay rehetra ato anatiko Andriamanitra satria Davida rehefa nisaotra, rehefa nidera sy nankalaza ny anaranao dia izaho mihitsy ny lazainy hoe fanahiny mihitsy ny rahany, fanahinao mihitsy ny rahany hoe misaorany Jehovah ary fanahiko. Izay fanahy napetraka ao ato anatiko izay Andriamanitra dia tena hoe misaotra ny anaranao, tena midera ary manome voninahitra ny anaranao ny amin'ny fahatsaranao rehetra tamin'ny fiainanay tamin'ity androany ity. Misaotra Andriamanitra satria ny fo izay tamin'ny maraina dia mbola nihiratra ny masonay, mbola nihetsika ny vatanay afaka navita an'ity tontolo andro ity izay nihery, ny tanjaka, ny fahasalamana, ny fiarovana mahagaga, ny fitehirizana, indrindra ny fitiavana, ny fahasoavana, ny famindrapo dia isaoranay ny anaranao izany Andriamanitra ary ny fotoana tahaka izao dia isaoranay ny anaranao masina indrindra izany. Andriamanitra tsy mahefa ninino izay fa mangataka ny fanahinao masina izay efa ato anatinay tena hoe hiasa tanteraka ary tena hoe hitarika anay eto ary tena hoe hameno anay eto ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia izay manaiko ampiasainao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masinao ary manaiko tempolo fanahinao masina izay dia na inona tsy fahamendrehanay Andriamanitra mamindrafo aminay, mamelanay na tamin'ny fijerinay, na tamin'ny fihetsikaay, na tamin'ny zavatra andrenesiny sofinay, na taon'ny tananay dia mamindrafo aminay Andriamanitra, mamelanay diovy amin'ny ranao izay Jesosy Kristy satria tia hitanao izay Andriamanitra sy ny voninahitrao. Ninona blokazy eto androany tononiko fa tsy ambinina, tsy anakery, tsy anapahifany izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manjaka eto ny herin'Andriamanitra ary mirotsaka eto voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra raha io. Aleluia. Amen. Amin'izao fotoana izao andeontsika amin'izao fotoana izao tena hoe hiantso ny fanahy masina meno antsika alohan'ny andrenesantsika fohy ny ten'Andriamanitra dia mino fa ao anatin'izany hira izany manany ianao hetaheta fa hanositra antsika sy ianao vaovaondray izy, hanome hery antsika vaovaondray izy satria tsika raha tsy manana herin'Andriamanitra tsy afaka mandray zavatra avy amin'Andriamanitra, tsy afaka mitahiry ny tenin'Andriamanitra ka andeontsika anaraka n'ity hira ity dia aorianan'izany hizara fohy ny tenin'Andriamanitra ho aso anao eto androany dia dahoary tompoko. Kasih wincai ni funai arutsai aminai ni fanai masinau tunitani Pentecosta tumpu midinu vai ni fia
Aleloia, tsara ny andriamantsika. Minao fa tao anatin'izany hira zany dia tena matsapy ianao fa ny fotoana hivorintsika tahaka izao dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Pentekosta tsy miova zany satria ny Andriamanitra izay ivavandreo mpianatra ireo dia izany mbola ivavahantsika hatramin'izao. Ilay Andriamanitra mahagaga, ilay Andriamanitra mahefa an'izao rehetra izao, izany mbola Andriamanitra ivavahantsika. Ilay Andriamanitra fanahy izay ray ihany fanahy tamin'izany dia mbola fanahy amin'izao fotoana izao. Leo tsika hivavaka fohy mba tena hoe hanana fotsika tany tsara andriny ten'Andriamanitra dia andao ary tompoko. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra ary makasitraka ny anaranao fotoana izay hitenenanao ny fiainanay tsiraray avy eto androany. Za mila ny teninao dada dia ny olona izay manaraka an'izao fotoam-bavako izao koa mila ny teninao dada dia aoka ianao ny teny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainany eto androany voninahitry ny anaranao rery ampianaro izay Andriamanitra satria ianao dia Andriamanitra fitiavana. Meo saina izay tompo afaka mampitahiry ny tenao anatin'ny sainay ary tena hoe meo fo izay tany tsara andriny tenao voninahitry ny anaranao rery any dia feno hoe ny herinao izay tsiraray avy Andriamanitra. Aoka tsy izany ho hita fa ianao Andriamanitra ataovy mihetry ny nofoko rehetra ampiasao tompo voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Eto izy amin'izao fotoana izao ilay Andriamanitra izay tompon'izao rehetra izao, manjaka amin'izao rehetra izao, ilay Andriamanitra izay tia anao, Andriamanitra be famindrapo izy. Ty volany ty dia volany fankatoavana. Tsika sy ianao dia natsoin'Andriamanitra akatoa. Rehefa manaikitsika ho zanak'Andriamanitra, nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, tsy hoe mijanona hatreo ihany fa mila miditra lalindalina kokoa tsika dia miditra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra, saintsaintsika ny tenin'Andriamanitra dia amin'ny fotoana tsika mamaky ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra manome révélation ho aso anao. Fa ny zavatra tena takian'Andriamanitra dia tsika makatoa n'izay voasoratra. Fa ampitoana izao akatoavantsika sy anatanterantsika ny tenin'Andriamanitra dia minao fa zaso ianao tsy ho diso anjara ny amin'ny natin'izany satria ty volany ty dia tena hoe ahafahantsika mandinika hoe tena ho mpakatova antsika, ahafahantsika tena hoe miditra ao anatin'izany hoe fankatoavana izany. Satria raha mamaky ny tantaran'i Abrahama tsika, i Abrahama dia anisan'ny tena olona nakatoan'Andriamanitra ary tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Dia mino fa tsy ho diso anjara amin'izany tsika satria i Abrahama raha zanak'Andriamanitra dia tsika koa rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, zanak'Andriamanitra koa tsika sy ianao. Eto androany dia mampatsiahy azy ianao ny tenin'Andriamanitra satria tiany loatra tsika Andriamanitra maro-po sady be famindrapo izy. Tenin'Andriamanitra izay tena mila akatoavintsika sy ianao, tanterahantsika sy ianao. Tsy hoe manaiky fotsiny tsika, fa sady manatanteraka tsika. Jesosy Kristy tonga teto an-tany mission an'i Jesosy Kristy dia famonjena sy ianao. Izany hoe vonjentsika sy ianao hiala ny fahotantsika. Satria raha nanomboka ny toriteny Jesosy Kristy any amin'ny Matthieu toko fa 4 angambany izay 17 milaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fibebahana zany mission izay nataon'i Jesosy Kristy. Dia amin'izao vanim-potoana izao militsika mankatoa izay voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra, mibebaka tsika ary tsy mijanona eo ihany koa fa ny tenin'Andriamanitra izay tena hitako amin'ny kristianina dia tena hoe sarotra manatanteraka anazy nefa izao vanim-potoana izao dia tena tokony hanatanterahantsika nyity tenin'Andriamanitra ity dia ny famelan-keloka zany. Famelan-keloka vanim-potoana izao satria raha ho avy Jesosy Kristy mbola mitoetra ao anatin'ny fo maloto, mbola mitoetra ao anatin'ny fankahalana, mbola mitoetra ao anatin'ny fialonana sy ny zavatra tsy mety tsika dia tsy akasitran'Andriamanitra zany. Raha misy olona amin'izao fotoana izao tena hoe anananao alahelo miady aminao dana manantona azy. Raha te hahita an'Andriamanitra sy ny voninahiny satria ho avy Jesosy Kristy. Efa miseho daholo ny fambara amin'izao fotoana izao. Raha mijery fotsiny tsika any Chine amin'izao fotoana izao feno goaika be da be ny tanàna. Raha mijery fotsiny tsika any ivelany misy
misy ny horohorontany mafy de mafy. Raha izany koa hoe eto Maorisy ihany koa misy ny cyclone, any Madagasikara ihany koa misy ny cyclone. Tena hoe vanim-potoana izao mila tsika mifamela heloka. Izany famelan-keloko izany dia anisan'ny tena fitiavana lehibe indrindra. Raha tia hita an'Andriamanitra, tsika diovy ny fotsika, esory eo anatin'ny fotsika daholo ny olona izay tazomintsika ao anatin'izao vanim-potoana izao. Tsy mbola tara fa matoa ny tenin'Andriamanitra tonga amiko, tonga aminao eto androany dia tiantsika. Ary matoa izany ny toriana androany dia misy antony ary ho aso anao izany. Misy iraka tian'Andriamanitra ampanaovana antsika sy anao. Mino fa nisy fotoana za tena hoe nitazona olona tao anatin'ny foko fa raha tsy namela ny olona na dia efa milaza fa kristianina ary dia tsy manana fiadanana. Tena tsy manana fiadanana fa nanao apara na dia fantatrao aza hoe ianao nanana fahamarinana, ianao tsy nanao zavatra tsy mety amin'ilay olona fa ilay olona fotsiny tonga dia tezitra, ohatrany hoe tsy makasitraka an'izay ataonao dia tezitra dia ohatra tonga fankalana ao anao dia tsisy fiainana izany hoe milamina amin'ny relation dia tonga ny fona dia tena hoe nanana fiadanana tao aorianan'izany na mivavaka na fanantonana an'Andriamanitra dia tena tsapako hoe nanana fiadanana. Dia mino fa ho anao eto koa androany dia raha manao an'izany apara izany tsika sy ianao manao an'izany dingana izany dia anana fiadanana tsika sy ianao dia tena hoe ahita an'Andriamanitra tsika. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ao Marka 2:15-20 manao hoe raha mitsangana mivavaka hozy izy ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamelany ny elony mba havelany ianareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Raha mitsangana mivavaka hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raha mitsangana mivavaka izany hoe vao manomboka mivavaka izany ianao mitsangana mivavaka, tokony madio am-po ianao, tokony efa namelan'ny olona ianao. Satria izany no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Raha mitsangana hozy izy mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamelany ny elony. Dia Andriamanitra koa mamela ny elontsika sy ianao. Dia ny tenin'Andriamanitra ihany koa milaza ao Mateo 5:5-9 manao hoe sambatra madio am-po fa izy ny ahita an'Andriamanitra. Andeontsika tena hifamela, andeontsika tena hoe adio am-po dia ahita an'Andriamanitra tsika sy ianao. Dia mino fa nakasikasy ianao ny tenin'Andriamanitra dia raha manao an'izany tsika sy ianao tsy sarotra ho antsika sy ianao ny andova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy sarotra ho antsika sy ianao mitady an'Andriamanitra. Tsy sarotra ho antsika sy ianao mifandray amin'Andriamanitra rehefa mahay mamela heloko tsika sy ianao. Vanim-potoana izao anatanterantsika, akatoavantsika ny tenin'Andriamanitra manaiky dia manatanteraka. Tsy hoe vakiana ny tenin'Andriamanitra hoe mamela dia vita, fa mamela manaiky ny tenin'Andriamanitra iny dia mandeha mamela an'ilay olona. Raha nisy olona tena tazominao anatin'ny fonao dia avelao. Raha tia hita an'Andriamanitra ianao dia mino fa mahakasika antsika sy ianao izany vola mifankatoavana ity tsy hiverina any amin'ny teny ratsy efa natanteraka izay nampandrana azy. Dia mino fa tena hamokatra tsika sy ianao hoe kristianina tsika sy ianao dia kristianina mahay mamela heloka dia hamokatra tsika dia voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izany teny fohy izany dia hivavaka tsika ho an'ity alina ity ary hisaotra anazy ihany koa tsika tamin'ny fotoana teto dia asandrato ary ny feontsika. Tompoko Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra amin'ny teninao makasitraka ny anaranao izay Andriamanitra fa tsara sady mpanao ny tsara. Misaotra ny fampianarana, misaotra Andriamanitra amin'ny teny izay tena hoe anananay fiainana ary fiainana be da be izay nampianarinao anay teto androany dia ny resaka famelan-keloka izany. Tena marina izany teninao izany Dada ka tena makasitraka anao izay ary mino Andriamanitra fa ianao androtsaka ny herinao amin'ny tsirairay avy ahafahany tsirairay avy mandeha mamela ny heloko ny hafa voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia anao ny haja ny dera ny voninahitra mandrakizay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay Andriamanitra tamin'ny fotoana teto amerina voninahitra ny anaranao izay anao ny dera ny haja ny voninahitra mandrakizay fa tsara ianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny tombontsoa lehibe izay nomenao teto, ny olona izay nalefanao dia isaoran'Andriamanitra ary makasitraka indrindra. Io ny olonao tsirairay avy Dada izay nanaraka an'izao fotoana izao raha marary izy dia kapoka taminao Jesosy Kristy efa fanasitrananao azy, sitrana izy na iza misy faritra marary tononiko fanasitranana mahery vaika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
raha manana olana ianao, izy ilay tompony vahaolana, satria ianao nanantona anazy teto androany dia izy ny maniolana anao ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Ty aly ty Andriamanitra dia mitsangana ianao miaro ny tsirairay avy. Ny ranao Jesosy Kristy andrakotra ny isatolana-baravarana, fosaina vatany fanany tsirairay avy, tsisy mpangalatra, tsisy manany trano amin'ny fiainany tsirairay avy, fa tena hoe voninahitra ao Dada nisy eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary fahitapitisy fahombiaza zany ny anjarany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo anatin'ity alina ity. Mahita fiadanana izy, mahita fifaliana izy eo anatin'ny alina, mahita torimaso mamy, nofo mamy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha misy mbola mandeha miasa Dada, omeo hery izy ho voninahitra ny anaran'olo ihany, dia ataovy mahita fity izy, ataovy mamokatra izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anao ny dera ny haja voninahitra mandrakizay raha eo. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, entiko fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lavintsika. Amen. Samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko, dia manaraka indray dia rapitsy tahaka izao indray ny fotoanantsika, dia ho tahiana hatrany ianao ny amin'ny fotoana rehetra, fotoam-bavaka rehetra eto amin'ity tambazotra-tserasera ity amin'ny alalan'ny ministeran'ny SCI izay tanterahana eto, dia ho tahiana ianao, tsy diso anjara ianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia rapitsy indray tompoka, veloma daholo tafandrimandry mirary soa hatrany.